Asan'ny apôstôly toko fahiraka amin'ny 20. Fampitandremana tsy ho an'ny Jerosalema. Asan'ny apôstôly toko fahiraka amin'ny 20 ny andininy voalohany hatramin'ny 410. Ary rehefa tafasaraka taminy izahay dia niondrana tsambo ka nizotra nankany Kosy. Ary noho ny apitso dia tonga tao Rôdô dia niala tao nankany Patara. Ary noho nahita sambo nita ho an'ny Foinika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Ary noho nahatsindro an'i Kiprosy izahay dia nandalo azy tamin'ny ankavia ka nankany Siria dia niantsona tao Tiro. Fa tao no notaterina ny entany sambo. Ary noho nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy dia nitoetra teo hafitoana. Ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy ilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra ny Jerosalema. Ary rehefa tapitra izany andro izany dia nialy izahay ka lasa nandeha. Ary izy rehetra mba amin'ny vady aman-janany dia nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna. Ary nandohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Ary rehefa nifanao velomo izahay dia nirotsaka an-tsambo, fa izy ireo kosa niverina nody. Ary ny niafarany nandehananay an-tsambo dia tany Tolemaia rehefa avy tany Tiro. Ary niarahaba ny rahalahy izahay ka nitoetra teo aminy indray andro. Ary noho ny apitso dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria ary niditra tao an-tranon'ny Filipo Evanjelista izay anankiray tamin'ny fitilahy dia nitoetra tao aminy izahay. Ary zany lehilahy zany dia nanana ny zanaka vavy Virjina 4 izay naminany. Ary raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehikibin'ny Paoly ka namatorany ny tongotra amantana ny tenany dia hoy izy: izao no lazainy fanahy masina, toy izao no hamatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompony ity fehikibo ity ka hatolony ho eo an-tanany jentilisa izy. Ary raha voarenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonina teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namaly ka nanao hoe: nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa vonina aho tsy ny hafatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho ny tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe: aoka ny sitrapon'ny Tompo no hatao. Tao Jerosalema i Paoly nanaraka ny fepetra takian'ny lalàna. Asan'ny apôstôly toko fa 220 ny andininy 512 sy 410. Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehentany izahay ka niakatra nankany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondra anay ho any amin'ny Menasôna, olona avy any Kiprosy sady mpianatra mainty milaly izay nokasainay hitoerana. Nigadra i Paoly, dia faefatra avy tao Jerosalema ho any Roma. Asan'ny apôstôly toko 220 andininy 710 hatramin'ny toko 820 andininy 130. Nosamborina tao an-tempoly i Paoly, niditra amintsehatra ny miaramila Romanina. Asan'ny apôstôly toko 220 ny andininy 710 hatramin'ny 140. Ary noho ny tonga tany Jerosalema izahay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary noho ny apitso dia niara-niditra tany amin'ny Jakôba izahay sy Paoly. Ary voroteo ny olona rehetra. Ary rehefa niarahaba azy Paoly dia nilaza tsirairay ny zavatra rehetra izay efa nampanaovan'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy. Ary rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny Paoly: hitanao rahalahy,
fa tsy omby alinalina ny jiosy izay efa mino, ary fatra-pitana ny lalàna izy rehetra, sady efa novokisan'olona ny aminao, fa ianao hono mampianatra ny jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa hahafoy any misesy, ka mandrara azy tsy hamora ny zaza na hanaraka ny fanaon-drazana. Ahoana ary no izy? Tsy maintsy horeny ny nahatongavanao. Ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao. Misy efa-day ety izay nivoady. Raiso ireo ka manadiova ny tenanao miaraka aminy, ary mandoava ny vola ho lany mba hanaratany ny lohany, ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsinitsinina izay zavatra namikisana azy ny aminao, fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna kosa. Fa ny amin'ny jentilisa izay efa mino, dia efa nampitondra epistily zahay nandidy azy hifady ny hena aterina misampy, sy ny ra, sy ny zavatra kendaina, ary ny fijangajangana. De noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo, ary noho ny apitso dia nanadio ny tenany niaraka taminy izy, ka niditra teo ankianjan'ny tempoly, nanambara ny fahatanterahany andro fahadiovana, mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isan-dahy. Ary rehefa ho tapitra ny hafitona, dia nahitan'ny Paoly teo ankianjan'ny tempoly ny jiosy avy tany Azia, ka nampikotaba ny vahoaka rehetra izy, sady nisambotra ny Paoly, ka dia niantso hoe, aviry lehilahy Israely, fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombieny manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity, sady nampiditra jentilisa teo ankianjan'ny tempoly izy, ka nandoto ity fitoerana masina ity. Fa efa hitany raha teo fa niaraka tamin'ny tao an-tanàna Trofimo Efesianina, ka nataony fa nampidirin'ny Paoly teo ankianjan'ny tempoly izy. De ny fanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra, ka niazakazaka nivory ny olona. Ary Paoly dia nosamboriny, ka nosarihiny hiala teo ankianjan'ny tempoly. Ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona, dia nisy teny nakarina tany amin'ny mpifehy arivo tamin'ny antokony miaramila, nilaza fa mikotaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy, ka niazakazaka nidina nankeo aminy. Ary raha nahita ny mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona, dia nitsahatra tsy nikapoka ny Paoly. Ary ny mpifehy arivo nanakaiky, dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny gadra roa, dia nanontany hoe iza moa izy, ary inona moa no nataony. Ary ny sasany tamin'ny olona maro ny antso mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary rehefa tsy azo ny nofantarina izay marina noho ny fikotranana, dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy, dia nobetainy miaramila noho ny fifanosehany olona. Fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe vonoy le io. Ary rehefa nentiny tany anaty rova Paoly, dia hoy izy tamin'ny mpifehy arivo, mahazo miteny aminao va aho? Dia hoy izy, mahay teny Grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay Egiptianina izay nampikomy ny olona fahiny, ka nitarika ny 4,000 lahy mpitondra lefim-poina ka nenefitra? Fa hoy Paoly, izaho jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompo-tany amin'izay tanàna tsy kely laza, koa tsara antitra ianao, aoka aho mba hiteny amin'ny olona. Ary Paoly rehefa navelany, dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary rehefa nangina tsara ny olona, dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe, Sakai za mahatuki
Jerianao zahay dia atao vimankafy ilay fitiavanao fiainana tsy misy zany defa afatesana ny fanatrehanao sarasory indrindra Jesús